Manonona ny fiadanan'ny tompo ho antsika rehetra izay mijery ity fandaharana ity ary manasa anao mba hiary hivavakantsika. Jehovah Tompo Masina misaotra anao ny amin'izao fotoana izao. Ary arotsay aminay tsiraray avy ny fanahy masina mba hanazava izay tianao ambara aminay ankehitriny. Dia amin'ny anaran'i Jesosy Kristy no anaovana izany mivavaka izany. Amen. Itsika ry havana rehefa mivavaka dia mamarana ny vavakantsika amin'ny vavaka nampianarin'ny tompo. Ka tiako hitsipihana amin'izao fotoana izao ny teny izay fantatrintsika loatra ao Mateo 9:12 manao hoe mamelà ny elokay tahaka ny namelanay izay meloka taminay. Midika izany ry havana fa mila ianao mangataka famelan-keloka avy amin'Andriamanitra aloha voalohany indrindra. Misy mantsy ny teny ao amin'ny Isaia 7:2 vaky toy izao aminaran'i Jesosy hoe fa ny elokareo no mampisaraka anareo amin'Andriamanitra ary ny fahotanareo no mampiafina ny tavany aminareo ka dia tsy miaino izy. Ka dia tsy miaino izy. Dikan'izany mila tsika manitry tena fa mpanota ary mila mibebaka miala amin'ny ratsy fanao izay tsy sitrapon'Andriamanitra ary mety manota tsinahy isika ka mila mangataka famelan-keloka amin'ny isan'andro. Fantatrintsika loatra ny teny ao amin'ny Salamo 2:3 manao hoe sambatra ny olona izay tsy isain'i Jehovah eloka ary tsy misy fitaka ny fanahiny. Andriamanitra ry havana dia te hanome toky anao mba tsy ho voafitaka ianao hoe voavela eloka. Fa misy ny fanampamitaka mpandainga mahatonga anao mety hionina. Fa Andriamanitra mangataka aminao ny mba angatahanao famelan-keloka amin'ny hafa koa. Araka ny Mateo 5:15-20 manao hoe ary amin'izany rehefa mitondra ny faninatitrao eo amin'ny alitara ary eo ny mahatsiaro fa ny rahalahinao manana alahelo aminao dia avelao eo anoloanan'ny alitara ny fanatitrao. Koa mandehana aloha ataovy izay hihavananao amin'ny rahalahinao ary rehefa miverina dia atero ny fanatitrao. Dika izany ry havana fa tsy lehibe amin'Andriamanitra ny fanatitra ataonao miohatra amin'ny fangatahanao famelan-keloka amin'ny rahalahinao. Na manana marina ary ianao dia tian'Andriamanitra ianao mba hangataka an'izany famelan-keloka izany mba hanana fitiavana, mba hifankatia amin'ny rahalahinao ary tsy ny rahalahinao ihany araka ny teny ao amin'ny Romaina 12:17 manao hoe raha azo atao dia atao izay havananareo amin'ny olona rehetra. Midika izany fa tsy ny havanao ihany na ny namanao ihany fa ny olona rehetra enina dia ny fahavalonao ary. Izay ny tian'Andriamanitra ho ataonao. Mame ohatra kely aho izay hijoroako vavolombelona satria ny ainako. Ny dadako moa pasteur dia nisy olona nidodododo tao aminay indray mandeha hoe pasteur mamela ianao ny elokay mivady dia gaga dada. Fa iza moa ianao tsy fantatra akory fa inona no nataonareo? Izahay pasteur ny mpanenjika sy mpiteny ratsy anao. Ankehitriny ny vadiko marary mafy mba tianay ianao hoen'ny sofinay hoe namela anay alohan'ny hafatesany. Toy izy dada hoe tena tian'ny tomponareo ka dia mamela eloka anareo fa handana vonjeo ny vadinao. Vetivety teo herinandro taorian'izay dia nijoro vavolombelona izy mivady tonga tany an-trano ny teny hoe pasteur tamin'iny fotoana iny vao tonga ahako hoy ilay rangahy dia efa raha matombotsikitsiky sitrana no hitako teo am-pandriana. Jesosy ry havana tsy niova omaly anio ary mandrakizay. Fa fantatrintsika loatra ny tantara ao Marka 2:2 tantaran'ilay lehilahy voan'ny paralysisy. Ao amin'ny 15 misy ny teny manao hoe hoy Jesosy hoe anaka voavela ny elokao. Dikan'izany mariky ny famelan-keloka amin'ny fanasitranana ary tian'Andriamanitra ho porofona aminao izany. Misy ny tapany faharoa fantatrintsika hoe tahaka ny namelanay izay meloka taminay. Midika izany fa mila ianao mahay mamela eloka ihany koa mba ho marika sy fanaporofonao amin'Andriamanitra fa lehibe taminao famelan-keloka nataon'i Jesosy taminao. Ao amin'ny Kolosiana 3:17 vaky toy izao aminaran'i Jesosy hoe mifandeferaka amin'ny famela eloka ianareo raha misy manana alahelo amin'ny sasany. Tahaka ny namelan'ny tompo ny elokareo no aoka amelanareo eloka kosa. Midika izany fa
tokony ho fianarana amin'ny famelan-keloka ianao tahaka namelan'ny tompo ny elokareo ny tompo riavana tsy nanome condition tamin'ny famelan-keloka ka ianao indray no hiteny raha tsy manao an'izao amiko ianao tsy voavela tsy hamela eloko anao tsy izany ny tompontsika fa ianao dia tokony ahafantatra fa lehibe ny famelan-keloka azonao. Jakoba 5:5 vaky toy izao hoe koa mifamela eloka ianareo ary mifampivavah mba ho sitrana ianareo mba ho sitrana ianareo sitrana amin'ny zavatra maro fa tsy aretina fotsiny ary indrindrandrindra ny fonao rehefa sitrana ny fonao dia tsy manatahotra ianao hamela eloka fa madio am-po ninonino nataon'ilay zana-tsipika alefan'ilay ratsy fanahy aminao tsisy dikana aminao izany satria ianao efa mahay mamela eloka ary misy be fitiavana dia ho toa aminao ny teny ao Mateo 5:9 manao hoe sambatra ny madio am-po fa izy no ahita an'Andriamanitra. Midika izany rehefa madio ny fonao io voavela eloka ianao miala ny eloka mampisaraka anao amin'Andriamanitra ary rehefa mivavaka ianao dia anokatra ny lanitra ahita ny tavan'ilay ray. Fa ny zavatra mbola tsy fantatritsika koa angamba dia tsika mila mahay mamela eloka ny tenantsika satria ao amin'ny Romanina 5:1-2 misy teny mivaky toy izao hoe koa amin'izany dia tsy hisy fanameloana ho an'izay ao amin'ny Kristy fa ao amin'ny Kristy Jesosy ny lalàn'ny fanahinaina no nahafaka ahy amin'ny lalàn'ny fahotana sy ny fahafatesana izany hoe enao kristianina izay mahafantatra ny lehibe amin'ny famelan-keloka tsy ho voatery intsony ianao hisy fanameloana aminao indrindra ianao miteny hoe zahako sahirana za tsy afaka ianao dia tiany tompo ahafantatra fa efa voavela eloka tsy tokony hanamelo tena dia mifona amin'izany ianao mamelo ny eloka ao. Mpitory-teny 5:5 manao hoe aza vela tonga eloka amin'ny tenanao ny vavanao. Dikan'izany mila koa ianao mibebaka amin'izay mamela ny eloka ny tenanao ary tokony raisinao ho faneva ny Timoty 2:1-7 hoe fa tsy nomen'Andriamanitra fanahy osa isika fa fanahy mahery sy fitiavana ary fahonoana tena. Noho izany fanahy mahery no ao aminao fanahy izay mandresy an'ilay fanampandainga sy mpamitaka amin'ny teny aminao hoe tsy vitanao izany fa ianao dia ohatr'izao fa vitanao izany satria ianao efa mahay ny fahalehibiazan'ny famelan-keloka ka mivavaka sandratrao dia hivavaka anokatra ny lanitra hita ny tavan'ilay ray androtsaka fitahiana ho an'ny ankonanao ho an'ny manodidina anao ho an'ny firenenao dia ho azy rery ny voninahitra. Amen.